anjara nao io awam Jesús alaivi anjara nao io awam Jesús alaivi anjara nao io awam Jesús alaivi anjara nao io awam Jesús azabarina le velanyani awam Jesús tsulane azabarina le velanyani awam Jesús tsulane azabarina le velanyani awam Jesús tsulane azabarina le velanyani awam Jesús tsulane. Fiadanana eo aminao sy ny ankonanao fiadanana ao an-dapanao amin'ny fifaliana lehibe indray no afaka mifampizara aminao fampahery aminao mitendro an'ity fampahery amin'ny alanten'Andriamanitra fa milohan'izany aloha dia ndetsika iara ivavaka firenay tsara indrindra izay ny an-danitra mbola misaotra anao mitery anao manome voninahitra ny anaranao satria tsy ny herinayna no mitanjaka fa ny famindraponao tsy izay ny te hifo amin'ny tiandran'ity tsy izay ny te heriary tsy izay ny tianana fofinaina mahavelona fa noho ny amin'ny famindraponao sy fitiavanao matoa mbola tsy nasorona ao anatinay ny fofinaina mahavelona tamin'ny tiandran'ity satria mbola misy adidy aman'andraikitra misy mission tiana ho tanterahanay ity amin'ity tany fandalovana ity mamindrafo aminay Jesosy mamelany alokay amin'ny zavatra ataonay tsy araka sitraponao na amin'ny fiteny na amin'ny fihevitra na amin'ny fihetsika mamelany alokay manadiovana ao afakelika sasaoza afa-pahotana tompo ny teninao dia natao fanitsiana izay diso natao fampianarana ka ankehitriny mamingila tsofina indray izahay andre ny teninao amatitra ny sitraponao dia mitenena tahaka ny fombanao mpampianatra indry no voninkenanao izay mpianatra izay feo rehetratra avy aminao dia ampainkido voaka amin'ny feonao rehetrany ny orenesinay ndreto izahay irao izahay mitenena tompo voninkenanao izahay tera sy ny laza dia ho anao iry an'i Jesosy Kristy dia efa hatramin'ny taloha indrindra izay kehitriny ary mandrakizay mandrakizay amen. Ia ny lohahevitra izay hijeroantsika mandritra n'ity volan'ity dia ny hoe anjara voatindry tenin'Andriamanitra anankiray no ndeha ifampaherezantsika sy ifampizarantsika mitendro an'ity mahakasika an'izay lohahevitra hoe anjara voatindry tenin'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny Exodosy toko 7 dia raisitsika eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Mosesy niandry ny ondriny amanosiny Jetro rafoza mipisorona tao Medina dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatra ny efitra ka nakany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelan'i Jehovah niseho taminy teo anatin'ilay lafo teo amin'ny romemy anankiray dia nijery izy ka indro nirehatra-afo niromemy kanefa tsy mahalevina. Ary Mosesy hivily kely aho izaho io fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy ahalevona ny romemy. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nivily izay izy dia niantso azy tao afovoan'ny romemy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy eny aho. Ary hoy izy aza manakaiky ety esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina no hijalonanao io. Dia hoy koa izy izao no Andriamanitra ny razanao dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Dia nisaritavy Mosesy fa natahotra hijeren'Andriamanitra izy. Ary Jehovah efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa raiko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony dia efa nidinao izay hamonjy azy amin'ny tanin'ny Egyptiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho amin'izany tany soa mahalalaka dia ny amin'ny tany tondra-dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary Jebusita. Ary ankehitriny indro ny fitarain'ny zanak'Israely dia efa mbiatsy amiko sady efa hitako ny fahoriana izay ampahorian'ny Egyptiana azy
Koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao mitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka ny tany Egypta. Fa ho Mozisy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no hakany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka ny Egypta, ary hoy izy ombanao tokoa aho, ary izao ny famantarana ho anao fa izao no efa naneraka anao rehefa entinao mivoaka avy tany Egypta ny olona dia anompo an'Andriamanitra eto amin'ity tohim-bohitra ity ianareo. Izay masina manamasinina ny fahamasinana fa ny teny amin'ny fahamasinana. Amen. Izay ten'Andriamanitra izay no ifampaherezantsika amin'ity andranio ity amin'ny alalan'izay lohahevitra hoe anjara voadindry. Omentsika teboka 4 mizara izay teny izay mivakintsika izay somary lavalava izay. Ny teboka voalohany dia izao hoe manana tanjona hitondrana antsika Andriamanitra. Ny faharoa dia izao hoe tsy maintsy misy ny fizaham-toetra. Ny fahatelo ny herin'ny tenin'ny Tompo. Fa ny fahaefatra dia ny hoe mitahotra miteraka akamatatra. Fomba fiteny matetika mino fa na hainao koa dia mba anisany ihany miaina tamin'izay fomba fiteny izay hoe bonne chance ianao na hoe malchance ianao. Misy taona ny olona rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany ohatra hoe tara tokony handeha hiasa izao dia nandalo ny tomobila tokony handehanana, tafiditra ara-potoana tao anatin'ilay tomobila, lasa soamantsara dia miteny olona bonne chance tafiditra tao anatin'ilay bus teo fa raha tsy izao mitsatra ilay embouteillage tao aoriana teo. Dia misy indray ny olona miteny ohatra hoe tetika zavatra izy ka voatetika tapaka ny tanany na bilisatra ilay azy dia malchance koa tsisy ohatran'iny, bilisatra ilay azy. Ny olona zany misy ny olona miaina amin'izay hoe bonne chance dia malchance izay. Raha ny hevitra ilay teny hoe chance nefa raha tsika amin'ny fomba malagasy dia izao hoe vintana ozy zareo, tsara vitana ianao raha tsy vitana ianao. Ny vitana dia basé amin'ny zavatra hitanao maso na mety hoe tsy hitanao maso. Tsika kristiana nefany dia efa nampianarina tsy hatehitra amin'ny zavatra hitantsika maso fa hitehitra kokoa amin'ny zavatra tsy hitantsika maso. Izay no tena bazin'ilay finoana hoe fatokiana ny zavatra tenena fanantenana ny zavatra tsy hita. Izany hoe tsika izany tsy mitovy amin'ny fomba fijery izao tontolo izao, fomba fijerintsika kristiana hoe mijery zavatra hita maso dia izay vao manome conclusion. Fa ny antsika na zavatra mbola tsy hita masontsika dia ananantsika fanantenana, ananantsika finoana. Dikan'izay tsika kristiana tsy tokony hibasé amin'izay resaka izay hoe bonne chance koa ianao zany mba malchance koa ianao zany fa ny antsika ny zavatra rehetra dia iny efa voasoratra daholo. N'inona mitranga eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao dia anjara voadindry ho asy ianao. Satria ny Andriamanitra ivavahako sy ny Andriamanitra ivavahanao tsy Andriamanitra diso calcul n'Andriamanitra manao tao foana hoe takizay tsy nanao an'iny fa tsy naposika na hoe eo amin'Andriamanitra tsy misy an'izany surprise be ako fa ve ihany ohatr'izao fiainan'izy iny. Fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe mbola vao nitorotoronina tao an-kiboniny eny dia efa fantatra ianao momba. Izany hoe raha ny tantaram-piainako sy ny tantaranao zany eo ambany fijerin'Andriamanitra dia efa voasoratra, efa voatendry ny zavatra rehetra. Tsy mibasé amin'ny fiainanao androany ny hafaran'ny fiainanao raha-pitso, raha kristiana ianao. Fa izany mahatonga ny olona miaina anatina depression, izany mahatonga ny olona mivily lalana, izay mahatonga ny olona mivary lavo satria miaina amin'ny zavatra hitany masony. Mihatehitra amin'ilay hoe malchance, mihatehitra amin'ilay hoe raha tsy vitana dia tsy matoky an'ilay finoana izay miafina mety mbola anorina ny fiainanao. Izay mahasamihafa ny Petera sy Jodasy. Mitovy ihany crime nataony fa Jodasy mibebaka dia nahazo anarana Petera zafady Petera mibebaka dia nahazo ny anarana ambony indrindra sy mahery indrindra, fa Jodasy namono tena satria namono tsy nanana an'ilay finoana hoe raha mibebaka dia mbola voafelan'i Jesosy ny eloko. Mitovy ihany crime samy namadika an'i Jesosy na i Petera na i Jodasy tamin'ny indriny samihafa. Fa rehefa nibebaka Petera nahazo famonjena ary lasa mpitoro filazan'ny tsara mahery. Fa i Jodasy namono tena izy no nisafidy
anariny tenany ho any amin'ny hafobe. Fa Andriamanitra rehefa misafidy ny veryntsika ninona crime vitako sy vitanao dia mandray antsika foana izy. Donc idirantsika ilay point voalohany hoe manana tanjona hitondrana antsika Andriamanitra. Eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra rehefa ilay mivakitsika teo ilay tenin'Andriamanitra dia hitantsika tsara hoe niandry ny indra manosiny rafozan-dano izy Mosesy dia nahita omeminy rehatra nefa tsy nety leviny. Eo zany hoe manana tanjona ho antsika ny tompo. Nitaritiny anjely Mosesy vily hijery hoe ahoana koa ary ny curiosité-ny Mosesy zany tamin'ny kitiany ny anjely hoe ry misy afo mirehatra nefa tsy leviny. Efa tena hoe anjara raha mijery ny tantaran'ny Mosesy manko tsika raha hoe jerevantsika jery todikitsika ny tantaran'ny Mosesy dia zao Mosesy izy taona rehefa nampamono ny zanakalany Egyptiana zanakalany Israely rehetrarehetra Farao dia hitantsika tsara fa ny tantaran'ny Mosesy navotan'Andriamanitra manokana ka lasa nitazaina tao amin'ny lapan'ny Farao, tazainy zanaky ny Farao, lasa olona instruit, lasa olona nanam-pahaizana, lasa olona nanan-katao, lasa olona ambony. Rehefa avy eo nefa izy mifoazin'ilay rà mikorina ao anatiny amin'ny maha-Hébreu azy, amin'ny zanak'Israely azy, rehefa nahita an'ilay fampijaliana azy ny mpiray mitovy rà aminy, mpiray tanindrazana aminy na dia tsy fantany ary tamin'izany fotoana izany dia namono Egyptiana izy. Dia rehefa namono Egyptiana izy dia nitsoaka. Izany hoe hatramin'ny voalohany izany mbola vao nitorotoroana tany an-kibon'ny mamany Mosesy dia efa manana tanjona hitondrana ny fiainany Andriamanitra. Izay koa tiako ampaherezana anao, aza mijery à gauche na à droite ianao, aza mijery ianao hoe handray fa ihany natao izao, handray ry ihany natao fa zato fa manina fa zao manana tanjona hitondrana ny fiainanao Andriamanitra. Tiako tsapanao izay. Na dia hoe tsy misy ifandraisany amin'ny fiainana manodidina anao ary amin'ny fiainanao, na dia tsisy itovizany amin'ny manodidina anao ary ny toe-drala misy ao amin'ny fiainanao, tiako hiraikitra ao anaty lohanao sy ao am-ponao ankehitriny hoe manana anjara hitondrana antsika ny tompo. Dia mbola tany kibo izy dia efa nanome tolotsaina azy Andriamanitra hoe alefaso any anaty rano anatina panier kely izazy io fa isy olona monjy an'izy io, satria ny antony manana mission Andriamanitra ampanaovana Mosesy tsy namelany amin'ny Mosesy ho faty nandritra fandrikanana tamin'izany fotoana izany. Hitantsika eo fa eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra io dia hitantsika tsara mihitsy fa noentiny ny anjely amin'izay zany izy tonga amin'izay fotoana ampisehoan'Andriamanitra amin'izay hoe inona ary ilay tanjona voatendry eo amin'ny fiainan'i Mosesy. Dia nentin'Andriamanitra amin'izay izy dia ny anjely no namely azy hijery an'ilay romemo mirehitra kanefa tsy levina. Izay zany ilay point anankiray zany eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ny hoe manana tanjona hitondrana antsika ny tompo, nentin'ny anjely izy any vily. Tsy maintsy misy ny fizaham-toetra. Nisy aiay ihany nefa tao amin'ny Mosesy ary nisy etaeta ihany tao anatiny ahoana koa ary izy tsy afo tsy mety leviny ity. Dia voatery izy niala teo amin'ny toerana nisy azy dia nandinana akaiky. Dia hitantsika tsara nefa ny hoe rehefa tonga teo izy teo amin'ny nanakaiky an'ilay izy dia niantso azy Andriamanitra hoe solotra izy ny kapanao fa tamin'ny masina dia hitrahanao ity. Mba alaivo saratsaina amin'izany. Olona mbola tsy hitanao, mbola tsy fantatrao nefa maheno feo ianao miteny hoe solo ny kapanao fa tamin'ny masina ity hitrahanao ity. Hainao zao teo amin'ny toeran'ny Mosesy ve tsy lasa hirefatra hitsoaka ianao fa inona loza iny no teny, toa afo mirehitra, toa afo miteny, kanefa izy nanaiky Mosesy nanala ny kapany, nanaiky Mosesy nijanona teo. Dia ny zavatra nitranga dia izao, rehefa nanaiky izy nijanona teo dia niresaka tamin'ny Andriamanitra. Ilay point fahatelo dia izao hoe niherin'ny tenin'Andriamanitra, niresaka tamin'ny Andriamanitra eo amin'ny andininy fahatimy. Andininy fahadimy Andriamanitra dia milaza aminazy eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy
hatramin'ny andiny eo amin'ny andiny fahavalo dia miteny Andriamanitra hoe zaho izy ny Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Izany Andriamanitra rehetra nefa dia Andriamanitra tsy fantatry Mosesy izany satria tsy nampianarina anazy, fa ny Andriamanitra fantany dia ny Andriamanitra ny Egyptiana. Fa Mosesy tsy nahalala mihitsy hoe izy zany Andriamanitra Isaka dia izy Andriamanitra Abrahama dia izy zany Andriamanitra Jakoba, zany tsy fantan'izany nefa zany ny Andriamanitra. Izany hoe miteny Andriamanitra fa zany Jehovah Andriamanitra ao, misy heriny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Manoloana ny zavatra sedraiko sy sedrainao dia tadidio fa arakaraka ny fikirako sy fikiranao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ny hoe manana tenin'Andriamanitra ifikiranao eo amin'ny fiainanao. Manana tenin'Andriamanitra ataonao apoly eo amin'ny fiainanao. Aza mandeha tsonjona be amin'izao fotsiny fa tazomy amin'ny tenin'Andriamanitra fa raha misy ny teny tsy ahafahan'Andriamanitra mivadika aminao dia ny toky sy mifampanatenana izay efa nomeny anao. Eto Andriamanitra dia miteny mandehanao izy fa efa iango izy fijalian'ny ny oloko izay ny Egypta. Dia eto nefa ny hoe mitahotra miteraka akamatatra, eto nefa dia misalasaly Mosesy hoe fa ahoana izany olona efa tany nandositra sy ny sisa. Nefa Andriamanitra mampahireny azy hoe ankehitriny ao izy dia maniraka anao ho any amin'ny farao eo amin'ny andiny 10 ka hatramin'ny 12. Ary ny zavatra tena mahafinaritra dia izao hoe na eo ary nitahotra ianao, izay ilay point farany hoe nitahotra miteraka akamatatra, na dia eo ary amin'ny fisalasalanao hoe Andriamanitra fahafatesana ane miandrina any izany ka endrehana raha tratra amin'ny farao, raha tratra amin'ny farao raha fantatry ny Egyptiana hoe izany ilay Mosesy namono ny garby iny dia fahafatesana miandrina any. Ko ahoana ny teninao fa za no andeha hanavitra ny olonao nefa za raha fahafatesana miandrina any. Dia tena manome toky Andriamanitra ny andiny 12 ombanao tokoa. Ary izao ny famantarana ho anao. Efa naneraka anao rehefa entinao mivoaka avy tany Egypta ny olona dia manompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity. Ny zavatra sy ny fahamarinana ary lesona sy azontsika lavina ao anatin'ity tantara ity dia izao hoe na dia teo aza ny hoe tsy fahafantarany tena marina manko tsy fantatry sy Mosesy mihitsy izany Andriamanitra Jehovah ny antso sy naneraka azy satria tsy nampianarina azy zany izy, tsy nianatra sekolalahady izy, tsy nianatra, tsy nandalina an'izany izy. Tena tena marina zany tsy nisy assurance mihitsy tao anatin'ny Mosesy andeha hanaiky an'izay baikon'Andriamanitra. Rehefa hery ny tenin'Andriamanitra zany rehefa Andriamanitra miantso anao ka mamaly ny antson'Andriamanitra ianao dia tompona ndraikitra zato isan-trato amin'ny fehezezesta amin'ny zavatra mitranga rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary tsy hamelanao rery Andriamanitra, tsy hamelanao ho rendrika Andriamanitra. Tadidio tsara ny tantaran'ny mpianatra rehefa niara-niondrana tsambokely tamin'i Jesosy any amin'ny testamenta vaovao dia fa ny tanjon'i Jesosy dia izao hoe hitondra andreo zanaky, hitondra andreo mpianatra ireo eny am-pitaniny. Ka na dia teo aza ny tafio-drivotra sy zavatra nitranga rehetrarehetra dia izao ny tanjony dia izao hoe hitondra andreo eny am-pitaniny. Izany hoe na misamboaravoara tahaka ny ahoana ny zavatra nitranga eo amin'ny fiainanao, natao mitotongana miaka midina tahaka ny ahoana ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao. Dia izao no tiako hitsapana hoe manana anjara voatendry eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ka eo anjara voatendry eo anao tsy azonao atakalo. Izay ireo ny tantaran'i Mosesy ito. Izy tsy nahalala an'izay Andriamanitra. Dia tatsika koa fa miteny izy ao ambony hoe ao ambambany eo izy ahoana ny fahatantarana fa zangy tsy mahay miteny badalelany amin'ny Mosesy. Fa anjara voatendry fa Mosesy no amoaka ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egypta. Nanendry ny Arona Andriamanitra avy eo hompisolo vava amin'ny Mosesy satria miraikitra ny lelany rehefa anjara voatendry n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny zavatra anankiray dia manana posibilite amohananao ao anatin'izany karazana sedy, karazana olana, karazana ady etrehanao zany Andriamanitra.
ka za tena tia mipahery anao amity androany ity. Tia mipahery anao hoe mety manontany teny ianao indraindray hoe Jesosy tena zao marina ve ny anjara voateny izy ianao eo amin'ny fiainako e? Raha mijery manokana isika misy ny olona tonga amin'ny toerana anankiray, vao tonga fotsiny izy dia efa sady mahazo asa izy, nahazo vady izy, nahazo zanaka izy, misy nefa ny olona miady mafy vao nahita asa, miady mafy nahazo nambady, amatona mafy vao nahazo zaza. Dia manontany tena ilay olona hoe fa maninona zany ny fiainako? Tsy mitovy an-drakoto. Misy ny olona miasa tonga dia tsara asa, mitsangana ny trano, mahazo fiara. Ianao misy ny olona miasa mandritra 100 taona, tsy misy mitsangana na ariary. Dia manontany tena ilay olona hoe ningarany vintana avy aho. Dia hiteny anao androany hoe Jesosy ao anatin'ny voambolanao en tant que kristiana no hoe ratsy vitanao na hoe tsara vitanao. Satria za sy ianao tsy mihetehitra amin'ny zavatra hitantsika androany, na mitehitra amin'ny zavatra hitantsika omaly, fa mihetehitra amin'ny zavatra hitantsika ny ampitso, tsy amin'ny fahitana fa amin'ny finoana no andehanantsika zanak'Andriamanitra. Ka za tena tea mipahery anao androany. Meteza tsotra izao takamin'ny Mosesy, ekeo ny antson'ny Tompo. Ary meteza koa eto manko ny zavatra ny fahamarinana anankiray tsy azontsika lavina dia izao hoe nanana curiosité koa i Mosesy. Mosesy zany tsy ilay karazana olona ilay hoe efa miandrondra ako raha mirehatra eny amin'ny aneny ary ina amin'ny rara ikoniko veleo izay rehetra eny. Efa tsy mankaty amiko fotsiny ny afo dia izay. Tsy taoko izay mandehanako mbola andany fotoana dia jery indray hoe misy inenina fa tsy idirako izany. Aleo ho an'ny eny zany. Aleo ho an'ny olona hafa izany fa mety misy olona mandalo eny dia mety hitan'ny olona eny rehefa avela ilay olona no analany eo. Misy ny olona manana an'izay mentalité izay dia tsy izay nefa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra. Andriamanitra zany te afantatra foana izy hoe à n'importe quel moment izy miantso ny subconscience antsika sy ianao, miantso ny mamoa le curiosité ao anatsika sy ianao dia tokony zasy ianao manongila tsofina, tokony zasy ianao mijery ny zavatra manodidina anao. Mety efa te hiantso anao efa ela nge Jesosy, mety amin'ny zavatra manodidina anao fa ianao mihitsy no manetsy tadiny, ianao mihitsy miezaka manao solomaso, ianao mihitsy miezaka mitody damosina an'io zavatra fa efa ela Andriamanitra no te hiditra atsy. Efa manome proof anao izy jereo ry atony ihany, resao ihany, makanisa rianana fa ianao mivihevina fotsiny eo amin'ny toerana asa te hiteny anao fa raha tsy mihetsika eo amin'ny toerana misy anao io ianao ka mandiha amin'ny toerana izay tian'Andriamanitra hametrahana anao. Abrahama dia fa volombelona anankiray, miala amin'ny taninao ianao, mandehana any amin'ny tany izay ampanantenako anao. Inona moa ny zavatra hitany Abrahama? Ka ny zavatra tonga dia mivaingana be teo. Firy taona taty aoriana moa Abrahama vao nomena ny anarana hoe rain'ny finoana. Firy taona taty aoriana moa Abrahama vao miteraka ny Isaka. Kanefa dia firy taona taty aloha ny tenenay miala amin'ny taninao ianao dia mandehana any amin'ny tany. Ilay tany tsy fantatra koa hoe à gauche ve à droite ve fa mandeha. Ka Andriamanitra mila olona Andriamanitra, mitady olona Andriamanitra, olona curieux, te hamantatra an'Andriamanitra, te horahana Andriamanitra. Tadidiko tsara tamin'izay tany amin'ny katolika ilay nandeha manao EKVK. Ny EK moa zany dia hoe iraky Kristy, dia ny VK vavolombelon'i Kristy, dia ny farany ambony indrindra hoe EK endriky Kristy. Dia ny filamatra nefa tsy izay mandray, mivelona, mizara. Izay ny zavatra tian'Andriamanitra ihainako sy ihainanao hoe mandray ianao, liana ianao aloha voalohany indrindra. Andriamanitra mitady olona liana te hafantatra anazy, te halala azy. Rehefa mahafantatra azy amin'izay ianao, nandray azy amin'izay ianao dia mivelona. Zany hoe ilay mivelona iny zany ianao tena miezaka mandeha en profondeur, tena miezaka mamantatra. Raha ny dialogue ny fanaovan'Andriamanitra sy Mosesy dia tena hoe ianao no irahako, dia mifampaly hoe dia ahoana ny ahafantaran'ny olona any fa zany irahanao, fa ahoana zao zany zao dia ampahafantarin'Andriamanitra hoe momba anao zao ny famantarana ataonao, zao no ataonao dia mandeha amin'izay Mosesy rehefa resy lahatra, nandeha amin'izay izy, mizara amin'izay. Dia ohatr'izay koa mila olona Andriamanitra, mila olona izy voalohany indrindra hoe andray azy, ivelona ny teniny dia andeha hizara ny teniny. Dia izay koa ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amiko sy aminao. Za tsy manome toky anao
hoe mora ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Fa raha fijerevantsika todika le point anankiefatra teo dia zao hoe manana tanjona hitondrana antsika ny tompo iray zay. Tsy maintsy misy ny fizaham-toetra roa zay. Ny eo koa nefa ny herin'ny tenin'ny tompo telo zay, na dia hoe miteraka akamatatra aza mitahotra dia tsaroy fa manana anjara voatendry ho amin'ny fiainako sy ho amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ny dikan'izany dia zao, eo am-pelatanana sous contrôle ny zavatra rehetrarehetra ary te hampahery anao io androany. Nanaiky anao indray Jesosy Kristy eo tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainanao. Aza misalasala, aza mihematra, aza matahotra fa manana anjara voatendry ho anao tompo. Tsy voatery mitovy amin'ny tantaram-piainan'ny olona tsirairay aby ny tantaram-piainanao, fa efa voasoratra unique ianao. Tsarofa ny tantaran'i Mosesy tsy mitovy amin'ny tantaran'i Abrahama, ny tantaran'i Abrahama tsy mitovy amin'ny tantaran'i Jakoba, ny tantaran'i Jakoba tsy mitovy amin'ny tantaran'i Josefa, tantaran'i Josefa tsy mitovy amin'ny tantaran'i Davida. Fa zao ny point en commun dia zao hoe anjara voatendry teo amin'ny fiainan'izy ireo ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany. Ary tsaroa fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia mila foana ianao miaina amin'ilay hoe hoento isan'andro ny azo fijaliako. Ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy joli tsy la vie en rose. Fa mampanantena kosa nefa Andriamanitra hoe raha tena mitohy sy manaraka an'izay rehetra ampanoviny antsika dia manome foana izy hoe izay maharitra amin'ny farany dia omeko ny zandrim-boninahitra. Voaka paindrisy ianao, mitovy titra mpanjaka ianao rehefa manaiky sy manatao-teraka an'izay baiko ampanovin'Andriamanitra asanao eo amin'ny fiainantsika. Ka za te hikenanao androany hoe aza kivy ranadahy, aza malahelo rahavavy, raha toka toa miezaka ihany ianao amin'ny fomba mety hoe eritreretinao hoe tena mety. Indray tsy haiko na ianao na izaho fa nefa na dia ao amin'ny baiboly ary dia efa tsaroa fa na i Davida mpanjaka aza dia efa tafiditra anatin'izay hoe saika solafaka raha nandinika ny ratsy fanahambiny. Indraindray zasy ianao manao hoe za ve rangahy tena mifady hanina isan'andro, manao asa soa, mifafaka, manao saosaosa efa jereny nge nivoako, jereny nge situation fiainako, jereny nefa rakoto, rasoa, miditra boaty, mivoaka rongony, mitsangajanga, nefa jerevo mitombo isan'andro ny arenany. Da iza zany ilay Andriamanitra ivavahako. Fa manina zany fa ngatsy hoe zanaky ny avo indrindra, fa nga moa tsy zanaky ny mpanan-karena indrindra. Ko maninona zany hoe tsy maintsy mandalo amin'izay mametraka an'izay fanontaniana izay anao. Fa maninona tsy maintsy fa maninona tsy maintsy hoe dia tsaroa fa zao tsy ety amin'ny teta amin'ny fandalovan'ity ny arenako sy ny arenanao fa efa miandry azy ianao. Nefa anjarako sy anjaranao koa mangataka an'i Jesosy omeo anay an'io izay anona zaza ho anay. Aza atao sakana zany, tsy hametanao ny misionao, aza atao sakana zany, tsy handrosoanao. Aza atao sakana io fa ataovy apoy. Dia tiako tsapanao androany hoe mombanao foana Andriamanitra. Ary efa voasoratra Andriamanitra amin'ny Etsiprian'ny Daoly ny tantaram-piainanao dia matoky azy. Fa raha io no anjara voatendry ho amin'ny fiainanao dia akasitrao fotsiny aloha. Dia aza mainka ampitahana zany ny hafa satria amin'ny hafa amin'ny fiainan'ny hafa satria hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra ary fantatr'Andriamanitra fa io no anjara voatendry no soratanao amin'ny fiainanao. Voninahitra ao n'Andriamanitra irery ihany fa mifampaherezana kosa dia ho amiko sy aminao. Satria Jesosy malala fa nampahery anay indray ianao androany dia ary nampatsiahy anay hoe tsy voatery hitovy amin'ny tantaram-piainan'ny hafa ny tantaram-piainanay fa samy manana ny anjara voatendry no soratanao, omenao avy izay tsirairay aby eo amin'ny fiainanay. Ka rangatanay aminao dia hampaherezanao anay mba ahafahanay mitraka, ahafahanay mandray, ahafahanay misaina an'izay anjara efa nomenao anay tsirairay aby. Ka tsy hivilo amin'ny ankaviana amin'ny ankavanana izay fa tena hibanjina an'izay anjara voatendrinao amin'ny fiainanay. Ka ino sy akato ary anaraka ny didinao arak'izay efa niantsonao anay. Dia voninahitra Jesosy ho aminao rehetra any, ampitombo ny finoanay, ampaherezo izay manoloana any zavatra izay hatrehanay sy izay efa nisy teo amin'ny fiainanay na mbola hisy ihany koa dia ianao no ka elo lalana sahady ary amboatra ny zavatra rehetra
molavola ny zavatra rehetra izay holalovanay. Tamina ratsoana olo mavonjany Jesosy nametrahanay izany vavaka izany midera sy laza ny voninahitra manao efatra amin'ny talondratra saketriny ary mandrakizay. Amen. Mahereza azakivy tianao Jesosy. Samita iny tompetritra. Fararesaka fitahina tena misy, miresaka famonjena tena misy, miresaka vakagana tena misy, fiainana mandrakizay zany tena misy. Alaiky anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alaiky anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alaiky anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alaiky anjaranao io ao amin'ny Jesosy. Azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany. Fararesaka fitahina tena misy, fararesaka famonjena tena misy, miresaka fakagana tena misy, fiainana mandrakizay zany tena misy. Alaiky anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alaiky anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alaiky anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alaiky anjaranao io ao amin'ny Jesosy. Azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany. Azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany. Azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany, azavarina nevelany any ao amin'ny Jesosy tsolany.